tonga soa eto amin'ny fotoanatsika indray ny fampahalalam-baovao faharoan'ny fahitalavitry matv ireo lohateny isongadina avy hatrany ary amin'ny tsitakariva ity. Iara iasa ny Bianco, ny Samifina ary ny CSI ary hoentitra tanteraka ao anatin'ny fanaraha-maso ny famatsim-bola sy ny vola izay ampiasain'ireo kandida amin'ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Natolotry ny vondrona Europeana, ny firenena mikambana ary ny firenena Suisse sy Norvège ny voamiera mahaleo tena amin'ny sana fifidianana na sy nihita kosa ireo fitaovana ary fomba entina natanterana ny fifidianana izay mitentina 7 sy 2 tapitrisa dolara Amerikanina. Traboina ny fizahantany any atsimon'ny nosy taoriana ny fandalovan'ny rivodoza Arona dia misedra olana tokoa ny mpandrara amin'ny ity sehatra ity araka ny nambara ny ministry ny fizahantany Jean-Marc Sarakotomamonjy noho ny fatapahany lalana sy ny tetezana toy ny tampon-tanàna ny Toliara sy Ifady. Tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny arahaba ary misaotra anao hatrany mbola manjoy ny fahitalavitry matv manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolony izay vaovao eo amin'ny totosehatry ny arabola izay indrindra moa no anokafantsika ny fampahalalam-baovao nanantanteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety androany ara moa ny teo anivon'ny sampandrara misahana ny ady amin'ny famotsim-bola. Nandritra izany no nanaova ity sampandrara ity tatitra mikasika ny zava-nisy teto amin'ny firenena momba ny famotsim-bola tao aorian'ny fanadihadiana izay nentiny dia anisany ametrahany Samifina Ayaimo ny fisian'ny famotsim-bola amin'ny asa fampiorohorona eto Madagasikara. Vola ravoavy nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny tsiry Rakotarsan kosa. Mametraka fiahina amin'ny fisiana famotsim-bola amin'ny asa fampiorohorona eto amintsika ny sampandrara misahana ny ady amin'ny famotsim-bola na ny Samifina. Araka ny fanadihadiana nataon'ity sampandrara ity dia famotsim-bola izay mifandray amin'ny jiolahatsambo ny varotra rena-kibon'ny tany ary fitaovam-piadiana sy rongony izany. Saingy nambarany Samifina fa mbola anisan'ny sakana ho azy ireo ny tsy fisian'ny lalàna mazava mikasika ny famotsim-bola amin'ny asa fampiorohorona eto amintsika. Ny mety ho famatsia-bola ny fampiorohorona na atao amin'ny teny frantsay hoe financement du terrorisme. Ny olana kely mitranga amin'izao fotoana izao dia mbola tsy voafidy tany amin'ny parlement lalàna mahakasika an'io famatsia-bola ny fampiorohorona io. Fanambarana 7 no voarain'ny Samifina ny taona 2021 raha toa ka 13 izany ny taona 2021 ka ny 17 tamin'ireo nalefa teny anivon'ny fitsarana ary tombanana mihoatra ny 920 miliara ariary ny vola izay voakasika tao anatin'ireo antota taratasy nalefa teny anivon'ny fampanoavana ireo. 570 isanjaton'ny eloka hita tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Samifina dia mikasika ny eloka raketra ataona orinasa ka ny maro anisa amin'izy ireo no manana vola ampiasaina latsaky ny 10 miliara ariary. Araka ny tatitry ny Samifina trany, anisan'ny sehatra mampiayay amin'ny fisian'ny famotsim-bola, fanafarana entana, indrindra amin'ny fiaravany ivelany noho ny hamarin'ny mpandrara sy manao fifanakalozana ara-barotra mandalo amin'ny kaonty eny anivon'ny banky. Dirana vola avy amin'ireo mpandrara ara-barotra dia any amin'ny arenan-kibon'ny tany indray izany no ampidirana ny vola amin'izao fotoan'izao ho an'ireo mpanafatra entana avy any ivelany. Dia alefa ilay arenan-kibon'ny tany dia amidy any ivelany dia raisina lela vola any ilay vola. Ilay vola dia mazava ho azy fa ilay vola karatsaka no hividianana entana. Dia rehefa ampidirina entina entana dia mazava ho azy fa misy ny osoka samihafa ao. Ka izany fividianana entana amin'ny vola karatsaka izany dia voararany lalàna. Fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny banky ihany no andoavana ny entana hafarana avy any ivelany na ny fampidirana ny vola azo avy amin'ny fandronondranana entana nakany ivelany. Miara-miasa amin'ny sampandrara misahana ny famotsim-bola any ivelany Samifina, anisan'izany Thaïlande, France, Dubai, Belgique ary Seychelles. Saingy na dia anisan'ny firenena mifandray akaiky ara-barotra Madagasikara i Chine natreto dia mbola tsy misy izay fifanakalozana vaovao amin'ity firenena ity araka ny nambarany teo anivon'ny Samifina. Mahakasika amin'ny fanondrana andramena araka ny nambarany teo anivon'ny Samifina dia tsy nisy ny fanambarana fiahina famotsim-bola vaovao voarain'izy ireo nanomboka ny taona 2021 ary amin'izao fotoan'izao dia mbola eo mpanohizana ny asa fanadihadiana tamin'ireo fanambarana fiahirina voarain'izy ireo teo aloha izay manodidina ny 30 ny Samifina.